atolotra anao izao. Injara Zandriko. Asa soratry R Justin Marc. Ovelominy Alain. Ny Rina. Gaston. Ny Ony. Falimanana. Onina. Mpandray feo. Erjona Randimby Arivelo. Mpanatotosa. Ny Ony Ramanamsata. Njara! Njara! Ndry, isaloy. Aresy Njara. Tsy haiko izay nalehan'ny toeriny any toa. Angamba nivoaka ny tokotany any izy. Ay, andana tsoa izy. Dia asay fisasany reto akanjony maloto reto fa tsy misy mpiasany ato akory ka nadio so hanompo azy eto foana. Ary ndrio koa ao anatin'izany. Aleo rehefa ho sasako reo ny toa. Aiza moa ny avy tanjara nasandreo amin'ny tanany malemy iny. Tsy raharaha zany ahy. Zangany nampaleminy tanany. Samy manadio ny azy zao fa tsy misy mifanaboty zany tsony. Dia indrio koa zao dia efa omany ny saina fa tsy misy vola ampianarana andry zany tsony ato. Kirainareo zao efa ho 3 volana tsy nandefa vola tsoniko. Dia izany ho tena sady hanampy anareo menatano andany vola ianaranareo koa. Azafady tsy misy io. Fangato koa ary ny to dia tena tsy narehefa vaovany amin'ny dada mihitsy nareo. Ny vaovao farany reko momba ny raindry zao Ie. dia hoe efa manambady any amin'ny tany esany any hono izy. Ary toa hoe efa be voka nga zany vehivavy zany ka zay ny tsy maintsy nanambadiany azy. Dia migalabo lery zany zao any amin'ny tokantrano vao any fa za ty mihina mifatika mikarakara-ndrisy io zany ritsy anintsy anininy io. Manamaro isan'ny volia atao trano fotsiny. Ary andana sasao ny lamba fa zilozandry ny jaridina fotsiny eo koa e. Eny ary ny toa. Lasa e. Fa tena ninona loatra reheran'Andriamanitra ny fiainanay menadany dia loatra an'izao hoe daty tia fariana any amin'izay misy azy any ary dia tena manatino anay tanteraka mihitsy. Ineny moa toa tapakandro monja ny fotoana mba hanio tazana fitiavana faminy. Sao tokoa ve natao hoe lahatra mba miangatra loatra Andriamanitra raha izany no izy ka nahoana izay ny tena velany iaina anaty alahelo loatra an'izao. Ary na ny hafana mba hiatranonay azy ty efa tovoka tanteraka ny mahitanay menada. Kanefa ho aiza moa zahay Tompo, mamindrafo aminay fahasavelanao irery zahay, indrindra fa Injara Zandriko. Tsy tomaty toy ny olon-drehetra izy. Raha ho avy ny fotoana ka ho leo anay tanteraka ny to mba tsy ireo sy tantany mandrakariva ny tia anay menada. Ary mba omeo fo izy mba tsy hanao an'izany aminay, indrindra fa ilay rainay any alavitra any. Mba hatodio ny sainy Tompo. Lasa ho azy fa misy sombony aino ory sy mahantra ty. Loatra ny asa vitako androany izay ka tena mila tsoaraka ny haiko tsony ty marina. Za rerino sain'ny nento manao ny asa rehetra na atsana tanàna manomboka ny fampiriman-trano sy ny fanadiovana ny efitrano rehetra zany, hatramin'ny famahanana sy fikarakarana ny biby fiompy. Ny sasalamba sy ny pasoka ny lambanay rehetra ao an-trano moa dia efa tsy lasaina tsony e. Indray aza moa efa ho amin'ny 10 ralina vao matory noho ny abetsahany lamba pasohana. No Injara Zandriko anefa dia tsy maintsy evako avokoa izany rehetra izany satria
mba ho aiza moa iny zandriko iny. Ory saloya toy lozandrimy-jaridina fotsiny eo fa tsy hoentiny ty rano e. Miandry indringa izy telo dafa makandrondro zareo iny rano entindry iny e. Sady miviliao mbola mikorotana ambony ambany miandry indri. Mba makaina kely ary neny fa mavesatra ne reto bidon reto e. Miara-viran-dalana avy any amin'ny fatsakana makaty koa hitanao fa misimisy any. Tsy inona koa zay bidon 20 litra anankiroa de avesatra saloya. Aza menimenina eo ndre vo 7 litra ne zay e. Ny misy ny fatsakana koa lalana tsy misy 1 kilometatra koa fa indry mihitsy ny kamo velona. Fa ny mahagaga aho atete rehefa mihinan-kany ndrisy ny zandrindry ato tsy misy hoe makaina fa reraka. Eto angana le rano fa sasa miandry ny zanako ka zaza kamo vavy. Aiza moa ny rainareo no tianareo zaoko. Ny ray kamo vavy, ny ray sady tsy vitan'izay enta mavesatra fa velona mba hihinana fotsiny. Matoritory fo loatra ny teny zany kanefa dia inona moa no azoko avaly azy. Aleo mangeny. Volaniny tazanay manarangaran'eto. Vita ihany reto. Tena torovana tanteraka ny zandriko vao vita ny sasalamba rehetra. Tena ny lamba rehetra tao an-trano nasainy neny tony dioviko androany. Manomboka amin'ny akanjony izy tia mianaka ka hatramin'ny rideau sy ny lambam-pandriana miboto fotsy. Tena reraka ka. Oay, ary efa amin'ny 2 ora ariva ka izao. Ary hitako any efa sady tofezaky ny anoananako. Aleo aloha mody amin'izay sakafo ka mbola tsy fantatra daholo koa izao izay asa be mbola miandry ao an-trano. Dia lasa ataon'ny olona mpiasa tsy mandray karamaty izy isa. Idady ty dia tena tsy nahatsiaro anay intsony mihitsy. Raha tsy noho ity zandriko malemy ity dia efa nanao taro-tositra ny ala amin'ity fanandevozana tondro ny entoty mihitsy aka. Aiza verangady enjehako daholo ny asa rehetra ato trano. Amin'ny 4 maraina dia efa mifono karakara sy menakavy. Ary tsy mitsahatra raha tsy amin'ny folo ora alina kanefa ny lefilefy manaraka ihany. Tena mila tsy ho zakako tsony ka raha hiala ato anefa dia ho aiza. Ary ataoko ahoana koa ny njara zandriko. Ndry ary nara ny atao njara mitakoko kely ao tokotany eo vao kitakita ny neny totao indray angamba. Aleo aloha manontaniana. Njara fa manina ala mitakoko eto fa tsy miditra any an-trano. Betany neny tonga ay ala. So mahonena ireny mijery ty zandriko zara raha matava voaka izay tiano tenenina. Kanefa ny efa 10 taona taona zavazava ihany ny tenin'izy ity taloha saingy misarotra tanteraka izany ankehitriny taoriana ny nandozany dadanay. Asa angamba vokatry ny tsy fahampian'ny fitiavana izay tokony ho azony angamba. Ary misy fiantraikany amin'ny fony izany ka zary vao maika na tonga azy tsy ahiteny tahaka an'izao. Mbola vao mena vava tokoa moa izy ny nandao anay neny. Hatreo dia toa feno ny dada ihany ny mpanga teo amin'ny fikarakarana anay saingy ankehitriny dia toy ny zaza tsy manam-piady izahay sisa. Tuti tuti. Zay vao azoko. Mbola tsy nisakafo nga ila? Noana? No. Tsy nomeko hanina mihitsy. Sendrana mako baiboly tao aho mantsy ary tsy karotra tao fa misy teny manao hoe zay tsy miasa ao ka tsy hihinana. Noho izany manomboko izao dia izay miasa ihany no mihinana. Mazava amindry. Neny toa ka za kosa nefa mba manao ny asa rehetra ato trano e. Dia maninona?
noho izany izay asa eritreretinao tokony ho ataony nefa tsy vitany dia efa zahazokony ireno misolo azy anefan'izany. Ny fantatra aloha saloha dia izao saloha ny anarandry fa ny azo kosa njara izany hoe olona samy hafa nareo da noho izany izay miasa ihany ny fantatro fa rehefa malahelo azy ndry dia ny anjarandry zaraina aminy sady inona koa mihy zaza tsy anininy no atavezina ato enta mavesatra ho an'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina fotsiny ary na lehibe aza moa io mba afaka hanana amin'ny fiainany toy ny olon-drehetra kely io ry eta mavesatra lehibe koa vao mainka eta mavesatra raha tsy zany ny rainareo nanao taridositra satria tsy zaka ny taizan'io zandrindry malemy sady tsy mahay teny io dia indri zao ny lasa sorona miarabery amin'ny eto ary ny tena tsy laitrako dia izany ho anarindranareo anareo kanefa indri dia mbola be famalina sy be menimenina ihany tsy mba malala ny fitiavana andry mihitsy raha za mihitsy ny loatra andry ny fiainako no atrehako fa tsy izany no arasazy tena hikarakara izay olona tsy afaka mamaly fitia akory sy aretsy ry saloha aiza aloha ny lamba sasandry efa maina ve mbola voareto netiko reto ihany ny maina ry nento fa ny sisa mbola natapiko amin'ny vato any amoron-drano any ay ka raha vao mitsahatra amin'ny sakafo ndry avy hatrany dia pasoa ireo ary mbola ho asaiko manjaitra n'ireo lamba atao rideau vao mividiko ireo koa ndry raha riva eny rery nentoa avy lesy ny jara avy izany zandroko izany ary fa faonra maso fa aza mitomany moa zay dia avy sakafontsika sela petraha itakaiko ny zoky toky nona tsy maninona fa saraintsika sela izay anjara sakafo nisan'ny nentoana ato ty dia mazotomany izany zandroko izany tota mahony mahay ry ty zandroko efa tena maty ny anoanana ka mandrapadrapaka n'le vary raha ny marina nefa dia tena natao anarery ty sakafo ty nefa ohatrany tsy ampy azy kanefa dia tiany misy tsy maintsy hifanapahana menada ny fantako anefa efa tena reraka amin'ny asa be tsy maintsy ataoko isan'andro mba tsy ho anilikilian'ny olona n'ity zandroko ty kanefa dia mbola ohatran'izao ihany ny zava-miseho nahoana rery tompony dia avelanao rery zahay raha sasany alina ka izao anefa ty roviana voaraina ny andro efa herinandro tokoa mantsy izao ny tsy nanomezany nentohanina anjara tsony ty izay anjarako noho izany tsy maintsy ifampisalaina menada anka efa tsaroko marefy ihany ny haiko tena mila tsy ho vitako tsony ny manatanteraka ny asa be tsy maintsy ataoko isan'andro kanefa raha andatsy anao moa tsy ho vitany nentoa ny jerenay datsy mihinana eny hatramin'ny androkanay hiala ataza dia ho aizay ary ataoko hoana ny fitondra n'ity zandroko kilemaina raha ny anytiako anefa dia hiala ato ary tady asa hivelomako rehefa tsy afaka hianatra tsony ihany dia ahoana nefa njara ho ataoko aiza izy ka zonge ny atao trano ato ka tsy hitako ary tsy manaiky an'izany raha lisy ary tao mifamaly anie dadatosi nentoa izany ao anefitranony ao mihino afa resaka momba anay sy njara indray izao mampifamaly indreo ka enao nge raha samy mandalo ato trano fotsiny fa zany miaritra ny rehetrarehetra ato fa tsy fananam-pomba mihaino resak'olona kanefa ny zava-misy dia
Maniry angila tsofina izay ifandirany datatosiny ny to ao. Aleo hoe hitsaitsaika ary anatona ny varavaran'ny efitrano zareo hainoko tsara izay resany eo. Zay, eto mare tsara izay resahandry zareo ao. Ka inona ary no ataoko aminao e? Izay eritreritro fa za aloha dia tsy hanaiky an'izany mihitsy e. Izay ataonao any dia ataonao. Ka inona ary no ataoko raha samy ka tsy hanaiko ataony anadanao fanariana zordira mihitsy ny tranoko raha matoralisika. Ianao ihany no milaza fa efa mba andeseny lahatra ihany izany vehivavy vaovao an'izany. Fa nivikivy tanteraka raha vao nare fa zazakile maina ny ray amin'ireo zanak'rivo anadanao. Ary dia nandany indray andraikitra momba nyreto zanabadiny. Dia za zany nyterena tsy maintsy azakandreo azafady. Ka tsy hitanao kosa ve raha samy fa isaloha ngeky efa manompo antsika menakafo tsy misy ohatr' izany. Maninona ka? Ary nanaka raha mampanampy azy sika. Mino aho fa tsy ahavita ny asa-panaoviko ny saloha isan'andro ato mihitsy. Efa mpiasa tsy andoavam-bola raha ngatika mbola inona ihany no tadiavinao tsy miditra amin'izany ka tsy efa ampy mahonitra ny fampiatranoantsika azy ireo ve mifanompo ny saloha antsika ato e? Marina izany aloha e. Fa sangy ny visin'iny zaza raha tsy vitan'iny mihitsy raha lisy ny tsy mety amiko hoe ho ato an-tranoko a. Ity zanan-Kanada semana hitan'izao olona rehetra izao ho tafiditra ato amin'ny akonako mankarary saiko mihitsy. Ka tsy hitako ary nge. Mbola tsy nisy mihitsy hatramin'ny nahataniny tanty eto aminay menakafo ka hoe nisy olona semana hatrany akibon-dreniny toy iny. Zaho anefa dia mana raha tsy endrika ny akonako ny fisian-jariny ato ka. Ary naniavako rehetra aza antany tena daholo hoe fa azo ninona loatra ity izany dia niopy zaza ohatr'ireny atao tranoko ato. Ka ataoko ahoana ary raha samy efa nitototo eraky ny vazamototra rehetra ne io e nanao izay fomba rehetra ahitako ny fifandraisana fampiresahako tamin'ny rivo e. Ary olona mahalala azy sisa no nafarako mba hiantso kanjo no ny antso izy. Teny fosy felana bala toy izany no navaliny ka inona tsony ary ny azoko atao izy ianao e? Ka tereo ny rainy raha matoty haka ny zanany eto fa tsy za kory no niteraka andreo ka hoe zany ho tereny tsy maintsy hitaizan-janany ka. Ary nangataka anao tany amin'ny ray aman-dreninao koa tsy nisy fanarahana mihitsy hoe za miantoka ny zanan-Kanadaanao ka rehefa tsy mahita hevitra ianao dia pozino any dia samy miala amin'izay. Ka isaloha nge ho ato aminao efa tereko mafy mba hanompo antsika e ho saran'izany sakafo laniny ato amintsika izany. Njara reny resahako fa tsy salohy raha salohy indray aka-panampy aza ataoko manka efa misy azy tsy aloha vola. Fa henoko izay raha azoko tsara izany dia tsy misy faly amin'ny fahaveloman-jara ny olon-drehetra manodidina azy satria kilemaina izy dia atositosika sy tsy ilain'izaniza ny fisiny eto tany. Eny fa nahatramin'ny ray niteraka azy aza tsy maninona na dia tsy ilain'izao rehetra sao aza ny fisinao ry njara sandroko mahatra dia sasaloha sokonao kosa mila ny fahavelomanao satria tsy safidinao no kilemaina ary indrindra manam-pofinaina sy nandrefana ny tainana toa ahy ianao ka noho izany izay mahazo anao mahazo ahy ary satria fa tsy misy tianay ny olona ato amin'ity tokantrano ity ary ny fitiavako an-jandroko izay namarotako ny herin-tsandroko tamin'izy ireo no nanararaoty ny aho toy ny andefika sary-piasa tsy mandray karama andesay menada ho fasoko sao dia sao antsara dia hanaingo izay kanefa lohan'izany dia aleo aloha andohalika hivavaka mba ho Andriamanitra no hitaridalana anay ka hitondra anay ho any amin'izay ahasoa anay fa tsy hamelanay ho irery. Njara mivoasy lafa andeha tsika izao tika tototoky andeha hiala ato fotsiny tsika fa tsy tia ny dadatosiny ny totsony hipetrahantsika ato
dia izay alehantsika indray ary mbola tsy fantatra fa Andriamanitra no angatahantsika hitantanantsika da any a efa amin'ny 4 maraina izao tsy tokony misy mampatahotra antsika intsony fa andao andeha Koko. reto efa voahoriko reto daholo ny akanjo sy ny fitafiditsika da efa nomaniko efa hatramin'ny alina reto manainga sisa ndosany zandroko izany a Tsika. aza malahelo fa Andriamanitra mahita ny fahorentsika ary izy koa mahalala izay ahasoantsika da Na toka na. raha alahelo na tenaiko isorotra eny amin'ny endriky njara dia ny fanohatra amin'izany kosa no hitako fa ohatra miramirana nitsikitsiky be mihitsy azy izy angamba mahatsiaro tena ho nazy fahalalahana voaka ny fonja dia ilay fonja ny fandevilevena sy fanilikiliana ary fanitsakitsahana ny zoma olona toa mbola tsy azo niveriko akory fa mbola akamantatra ny lalakizorana menada satria na ny ametrahana ny tongotra aza mbola tsy fantatra hoe ho aiza atsimo sa avaratra andrefana sa atsinanana fa dia falo ny fony fa ho tafavoaka ihany izy eny na ny tenako aza toa tsy misy tahotra izay lalatsarotra mbola ho diavinay akory fa ny fahamakako afaka amin'ity trano maizina ho any menada ty ny takiny ny saiko tsy maintsy atao toa re ho afaka izany ho afaka dia hatraiza nefa Luluya ada pika mandeha fotsiny alohantsika aleo Andriamanitra nanoro sy hitondra antsika any amin'ny toerana izay tokony hizorantsika reraka mafy amin'ny babelaka aleo alohantsika makaina kely ery amin'ny ribozabozaka ry le tia eto zay tena reraka zany tena reraka be mihitsy tamin'ny 4 maraintsika ny miala tao amin'ny droniny toa efa miraika 12 atoandro izao ny famantaranandroko efa tena nona koa angeza zany ry njary fa zao ny ataontsika sela mba ahafahantsika misakafo aloha androany dia ndao amidintsika ny sasany amin'reto akanjontsika dareto sa hoana ho zay lahy ka tsy maintsy izay tsaratsara no amidy ange raha ohatra ny hoe te halafo jereo ary izay an'la tsaratsara fa za hijeriny anahy reto ny tany lahy dia reto kosa ny anary dia izao andaontsika nantony ery amin'ry tseny ry dia entina miteten'ireo mpivarotro ireo ao afa tantanako elahy madama sao dia hividy akanjo tsara be reto sady mbola tsy misy rovotra ane ty raha miseny akanjo madama hividy akanjo reto raha jery ianao jereo fa akanjo tsara be tsy mbola misy rovotra sady ataonay mora be ne vety iny ny androany lesy njara fa izay ora-pitso indray te mbola tsy fantatra eny fa na zany aza ampitsinjaraintsika menada mandritry ny 3 andro eo ny volazontsika tamin'ireo akanjo namidintsika ireo androany tsy maintsy sakafo mora vidy kanefa mba mahavoky antsika no kendrena mba elana vola fa arivo tia ny andro fa andao aloha hitady toerana atoriana Tuki. Aida pika toto. Anangona boritsy tsika ataoko doro dia etsy ambany latabatra mpivarotra ery tsika aloha androany alina matory any reto akanjontsika atao anaty etantsika reto no atsofoka daholy zany mba ahosolon-damba irakofantsika sela Toto tika. fa eo aloha ela fa anangona ny reto boritra retsy zany reto
reto an'lahy dia reto anahy dia andao amin'izay atory fa manenona Tuci tapoly totota. ay tonga izany aloha dia atory fa elahy mbola tsy te atory sady tena efa reraka loatra koa zany ka Tuci fa lelaka. Reraka be mihitsy ao ara fa dia samy tafandriamanitra tsika e. Efa maraina ka ny andro raha tsy ny fimonomononan'ireo mpiantsena vao maraina dia angamba tsy tafafo teto tena diso reraka loatra koa ka lalana efa firy kilometatra mony tsy maintsy ny babeko anjara no izy zararaha fa mamindra ary tsy nidaboka teto amin'ny baoritra efa ny velariko atoriana ka izy fa teto amin'ny toerany teto ny ristory ary iny reto ampifono reto e ay sary tany manga ary tsy tandrotandro kokory na nitrehana an'ireto sarisary vita tamin'ny tany manga izay nahavariana azy tany amin'ny tronenito reto rehefa iny izy nitokatoka-monina iny ndazy hoe mba hodiniako reto izy ary androany aho vao tena mba nahadinika ny reto tsaroko tsara ny fangalany tany manga amin'ilay tany biriky eo atsimo-trano Ndrinenito ary rehefa tena sahirana azy izy makasy dia izany ny angaviany mba haka tany manga ho azy ary dia ekeko izany na dia be raharaha toninina aza satria mahonena any mijery azy irery tsy mba misy namana dia ny tany manga tsy miteny mba mahavariana azy tena tsy mampino ahy reto zava-bitanjary reto ka dia izao sary olona mitana angady ty iray ty kosa sary nomby ay tena mana-talenta be ohatran'izao ty zandroko ty marina raha mba tsy karotro ny fomba navitany entony hatramin'izay mino aho fa raha atony reto dia lokoana rehefa avy eo ngamba tena tsara kosa e ary aloha aloha izy foazana dia mialy eto so tratra ny tompony ity tsena ito eto ka Njara meno ahy zao Njara efa lansato ny volantsika izay vitandreo akantsika namintsika voalohany ka noho izany tsy misy vola ho atena itsika fidianana sakafo tsony dia izao no andeha atao hitady hevitra azona vola amin'ireto asa tanany lahy reto tsika ohatra ny hitako mantsy fa misy mivarotra ohatran'ireo kilalao amin'ny lahareo eto an-tsena eto dia andeha hitady toerana afahana mitonon'ireo tsika na mety toerana azona tany manga dia afaka manamboatra lehibehibe kokoa n'ireo lahy afaka ay andao ary izay no andranantsika e andrasany lahy eto an-tsena eto any fa hijery manodidina n'ity toerana ity aloha ahafahantsika miasa vita ny saidana hitan'ity toerana feno lavadavaka ity sady mora azahoana tany manga tena mahavariana ny fihetsikin-jara amin'ity tanany malemy ila
amin'izay miangalo fatratra n'ireo tanimanga. Ary dia tena hainy tokoa ny mampiseho ny endrik'ireo sary ataony. Jereo reto sarin'omby ohatrany tsy natao tanany reto izy. Dia misongadina tsara daholo ny endriky ny trafony, ny tandroka sy ny sisa. Reto sary olona moa dia tena tsy ampiano hoe zaza sembana malemy ila amin'ny mahavita asa tanana voakaly ohatran'izao. Toty tala. Tena tsara tarehibe ilay izy a. Aleo fa izany anangona amin'ny lolo andorantsika azy dia miverina eny an-tsaintsika selahy dia atokontsika eo hitan'ny olona mba ho vidiany. Dia ny ambiny tanimanga izay sisa tsy lany hoentina amin'izay sady afaka manao ny asa lany mivarotritsika. Zay tala toky Ny tsara be ka. Mahay be la. Reny ny haingitrano madama mba mandray sanjary. Ay, io zaza malemy veky manao andreo zavatra Ie, io izy mbola hitanareo miangaly azy tsara io ko. mahavarina, mana-talenta ka. Ity fetsiny mpiangaliana n'ilay sary ataony. Ary sarinina le tsy voataon'la io. Topal. Inona hono aky? Tomobile hony. Tsy dia mahay miteny mantsy izy io. Ay, Ie, ka ohatriny ary indray amin'reto fa vitanareo reto fa vidiako avokoa ireo hoe arivo ariary miady varotra ireo somary kelikely eo aloha ireo dia ireo sary omby lehibe ireo reto ariny reto 2,000 miady varotra. Ohatrina ny vola madamy. Ay, dia mora loatra aky izy izany ka. Izany ve? Kanefa ilay mpanao azy tsy tena mendrika fankasitrahana lehibe tokoa. Noho izany ny ady varotra ataoko dia fankasitrahana an'ity mpanao asa tanana ity fa tsy tombony ho ahy akory. Ity hovidiako 5,000 ity tombanandry 2,000 ity Ay, dia reto 2,000 reto kosa vidiako 3,000 tsirairay avy. Tena ilaiko reto hoe ataoko voandalana fiverenako any ampitan-dranomasina mantsy izy reto. misaotra indrindra tompoko. Ny tompony ombanao. Fa hono aky Eny tompoko. zandrindry izany io. Ie, zandriko izy. Faizaka indray mandreninareo mianadahy manontany indreny izy zany efa tao amin'ny setibendry izany. Oka aloha izany aho hoe zaky madame Lucie izay ny anarako Faly mahafantatra anao tompoko. Za kosa no saloy ary izy no mijara. mpandrara amina tsena ray any ivelany any ny tenako izay manasongadina ny kolotsaina malagasy. Dia maniry mba hanamboaranareo mianadahy sary ohatran'ny ity atanako ity. Izany hoe vitanao tsara. Maromaro ny ilaiko ary za mila asa voakaly tsara. Fa zao manova maromaro dia vidiako amin'ny fiverenako rehefa tonga eto amin'ny herinandro mialohan'ny haingiako izany. Mahazo matoky ianao madama fa kalianay tsara noho ireny efa hitanao reny aza izay komandinao. Ie, tsara aloha reto hoe fataovy tsara kokoa dia tena hiangalio tsara. Ie ny tompoko. Izay ary fa amin'ny herinandro averina mbola hitako eto nareo. Ie, eto foana izay ka. Veloma madama. Veloma nareo da. Herinandro izay ny toeranay teto amin'ity tsena iray ity. Raha tokony ho herinandro maherikely teo eo kosa ny elana ilay fonja ny azonana ny amenadahy dia tsy inona fa nitokantrano ny dadatoa sy ny antoa izany. Rehefa atoandro izay da mandeha maka tanimanga eny an-tanimbary fanaovan'ny olona biriky eny ary manefa an'izany ho lasa kisarisary njara dia mivarotra an'izany ety an-tsena avy eo. Ny alina kosa dia efa zary mahazatra anay ny matory eny ambany latabatra ny mpivarotra eny
ary efa sary manana toerana voatokana amin'izany izahay hatreto. Nefa na dia izany aza toa nanjara ambony ny fanantenako satria mahasarika olona tokoa ny vidy ireo asa tananjara noho ny fitolagagan'izy ireo izay mpividy. Mahita ny talentan'ity zandriko sembana. Teo aloha raha very fanantenana tanteraka noho ity fahasembanany zandriko ity dia tsy hisy olona ho tianay intsony na iza na iza. Ary efa nivonina hiara isedra izay farany mangidy indrindra miaraka amin'ny njara zandriko aho, satria dia izaho rerony tsy afaka mandao azy. Fa ankehitriny kosa toa efa miatomaratra ny lanitry ny fanantenanay. Fa hiposaka tsy ho ela ihany ny anjara masoandronay na dia tsy toa mahatahaky ny olon-drehetra azy njara. Eto am-piandrasana an'ilay masoandro ny fiainanay izahay izao. Rehefa navita sary maromaro ihany koa tsika araka ny komandan'ilay madamy dia mety hanam-bola bebe azotsika manao zavatra hafa tsika raha miverina ilay madamy mividy andreto. Tena tia tamin'ity tokoa ilay madama marina. Njara ho avitra tsika menada. Manao ahoana reo da? Manao ahoana tompoko? Araka ny resaka fanaovantsika dia tonga dia hividy ilay asa tananareo da efa navita. Ie, efa be dia be ka. Efa niodikodina teto any aho tamin'ny maraina fa tsy nahita anareo e. Izany ve? Kanjo mba hitako ihany nareo no niverina. Mbola mikarakara ireo entana amidy izay tamin'ny maraina e. Mbola tany an-tanimbary tany izay menata. Ay, Ie. vitanareo tsara kosa izy retiko. Tia madama ve? Ie, fa izy nareo da no mipetraka e. Ety atsena ety ihany izay tompoko. Matoa miala ety izay dia mitady ny akora sy manamboatra n'ilay izy ho azo amidy izany e. Ie. Izany hoe tsy manatrano izany nareo da fa mpatoretsena. Eny tompoko. Fa hono akira tsy madiso. Te hiverina amin'ilay fanontaniako nampisety be andry tamin'ny fandalovako teto tamin'ny herinandro aho e. Tsy maninona ka, afaka mamaly anao ah? Ay, mihaino indry ary aho e. Tsy ela tao aorianany terahan'ity zandriko ity tompoko no maty ny mamanay. Teo dia ny bebe anay no tena nikarakaranay satria dada moa be rehana noho ny asa aman'andraikiny. Efa taona lasa izay dia maty tampoka ihany koa io bebe anay io. Ary dada moa dia lasa nifindra asa any amin'ny faritany any. Ny toanay indray ny voatery tsy maintsy nandray anay satria ireo havan'ny dia tsy misy mety teo antsoina akory hoe havanay no izao fahasembanany zandriko izao. Mafy taminay da loatra nefa ny fitondrany io nentoanay io anay da. Tena napakevitra ny ala tao ah, ary nitondra ny zandriko satria vokatry ny fahalemen'ny zandriko no anilikilian'ny olonanay. Dia izao izao ny fiainanay menada. Indray mahontsy izany tantaranareo da zany ah. Fa hono indry zany efa elany tsy nianatra sa? Vao tamin'ity taom-pianarany ity any tsy nianatra ka. Tsy navelan'ny nentoanay nanohy intsony ah. Dia lasa zary-piasa tao an-trano dia izany nisan'ny ialànay tany satria tena tsy araka ny haiko intsony ny asa be tsy misy fitsarany ampanaovindry zareo anahy isan'andro ah. Nefa ny sakafo kely anjaran'olona iray no mba ifampisaranay menada noho ny zandriko tsy afa-miasa. Ka hono salomo ilay anarandry teo e? Eny madama. Mbola tiandry ve niverenandry hianatra? Tsy misy zava-dehibe amiko mihoatra ny fianarana tompoko saingy tsy afa-manoatra e. Izao ary raha ikendry dia hoentiko hipetraka any aminay indry. Izany e, satria hitako fa tena zaza manam-panahy tokoa aloha raha indry dia hiverina hianatra. Misaotra indrindra tompoko.
kanefa nge za tsy afaka melan'ity zandroko tio irery fa isa moa no olona afaka mba hanome fitiavana azy io afa-tsy sazoko ny sisa ka tsy ndrirery ene nareo damity tsy manina mipetraka ny amiko ka ay fantatro fa eta mavesatra ao amin'ny fiarahamonina zao tontolo zao tompoko raha anjara zandriko ary mazava fa sany ny antony anilikilian'ny olona sy hanaovany tsinotsinona anay nandrainay aza moa dia efa nitsoaka ny adidiny taminay satria sembana tokoa izy ary tsy misy ho antenaina aminy afa-tsy ny fahasairanana noho ny adidy tsy maintsy atao aminy ka moa mety isy olona ho finaritra ny amin'izany ve saloya diso hevitra indri satria manaraka ny hevi-dison'ireo olona izay manao tsinotsinona sy manositosika ary manilikilika anareo tsy tsikaritra indri ve fa variana daholo ny olon-drehetra eto an-tsena mahita fahaizan'ity zandrindry sembany aty amin'ny asa tanana ny matanjaka sy ny manambatana tomaty aza tsy mahavita ny vitany noho izany misy azo antenaina ny amina dia sembana azy izy ka zao hoe eny to raha manaiky nareo da dia misy sekoly manokana natao an'ny sembana izay ihany zany afaka mampita fahalalana ho an'ny sembana ho tahaka ny olon-drehetra eny fa na dia ny taleta efa ao anatiny aza ho voakolokolo tsara dia afaka tsy ankina amin'olona tsony izy any ariana any fa mba anana ny fiainany tahaka ny olon-drehetra ay ary na indri koa zany ery saloy natoinona fitiavan-drianjandrindri tsy maintsy isy fotoana melandry azo irery satria tady tio fa mbola anana ny fiainandrindry ao ariana kely ao noho izany tsara raha ho fanany amin'izay hitondrany tenany samyreriny zandrindri ka zao hoe ho ampianariko amin'izay sekoly izay izy dia indri kosa manon kilasy farany izay nataondri sa hoana sotra indrindra tompoko afo ny lanitra ka tsy takatro mariny hitan'andriamanitra ihany ka ny ranomasonay da aza matahotra indri nolozam-pifamoivozana izay nahazo hafahiny dia tsy mba afaka niteraka tahaka amin'ny vehivavy rehetra na dia hoe naniry mafy an'izany azy raha tia nareo mianada dia hozanako nareo manomboka izao ay manaiky avy hatrany izay tompoko izay ny tantara-pahazazana isinjara zandriko raha ny fiainanay taorianan'izay dia lava raha mbola ho tantaraina ny fiarahamonina nahafinaritra tamin'ny madame Lucie izay efa natsoinay daho iny neny izay mpivezivezy mankany ivelan'ny Madagasikara no tena asany kanefa tsy tena hatsiaro fahabangana loatra izay satria tena fitiavan-dreny no hitanay taminy fa nafaly andrindra dia hitako fa voatsinjo no avin-jandroko izay nampanahy mafy ary tsapako ankehitriny olona misy vidiny tahaka ny olon-drehetra njara zandriko na dia sembana aza 720 taona ankehitriny ary mbola aty ampitan-dranomasina manao ny fianarako mpitsabo njara zandriko kosa 20 taona amin'izao izay mbola sady manovo fahalalana no milofo mafy amin'ny asa tanana izay taletany ankehitriny mantsy dia miroborobo izay tsy izy ny orinasan'ny varotra ny asa tanana izay tantanany neny ary anisan'ny fanampy aminy amin'izany njara zandriko raha zavatra tsy dia nanao ahoana loatra mantsy taloha nanomboanay da azy teny an-tsena izay nifakaitanay tamin'eny ankehitriny kosa efa tafiditra ao amin'ny sehatra ny matianina tanteraka ny asa tanany njara zandriko ary efa zary reharehan'ny firenena malagasy ny zava-pitany fotoana fohy sisa dia hody any Gasikara ary asany anatanteraka ny adidy amanandraikitra amin'ny mpiray tanindrazana amiko toa tsy androko irisany fotoana izany
Zaho alesinjara. Vita somatsara iny fianarako mpitsabo ary samy efa eto tanindrazana ihany tsika sela. Dia mananeritreritra hoe maninona mora mba manantona sy mifandray amin'ireo havatsikatsika e. Toy ny hoe manao foletika izany manko tsika sela kanefa dia tsy ho very tsy ho havatsika anery zareo reny. Eny fa na dia nanao tsinotsinona antsika ara. Sa ahoana ny hevitra ela? Tena mety day doky a. Tena mety. Za koa neritreritra atao fantatra zareo hoe tika tsy manary havana. Tena izany mihitsy. Eny ary manomana fotoana amin'ny herinandro dia miara-midina any amin'ny Drenentotsika menada. Zay mety izay doky a. Mety. Mbola tsy ho fantatra izay fihetsem-pondry zareo any raha mahita antsika. Nefa koa tsara miomana ihany tsika sela. Fa ny zava-dehibe amintsika dia ny hoe na inona nataony tamintsika sy ny fandraisana antsika dia havana ka tsy azo ariny ireny. Zay mihitsy. Ary noho ny raha iraisana ny manery antsika hanantona azy ireo. Tena marina. Anomana fotoana za dia mandeha tika. Eny ary. Fa dia izay izany ho izay ny atao Ary ankoatran'izay manahoana ny asan'ny lahy ohatra amin'izay tsy nahateto tanindrazana zay. Mandeha tsara. Zany miroborobо be ny komandy. Tena tsara kosa lesy zany Isaorana an'Andriamanitra fa ny fitiavany natoy ao antsika. Tonga ihany tsika lesy tonga. Ary tena niova be ny tanàna Andrinentoa zany marina tsy ohatran'ny efa mila injery izany trano. Niova. Ary ty eto Nentoa ty manasa lamba eto tokotany tiako. Izy io. Odina nareo atiry Nentoa. Manahoana tompoko? Manahoana Nentoa? Tsy nzara ve ty manatona ty ary saloy ve ty miaraka aminy? Zay menata ihany reto ry Nentoa. Tonga zay Nentoa. Mba hamanina nareo re izay dia tonga mba hamangivangy. Hatray marina manofy ahy saloy sy njara tokoa ve reto e. To manofy tafaran'izay lafo vidy daholo ary miaraka amin'ny fiara raitra dia raitra. Tsy manofy re ianao ry Nentoa. Za sy njara zanak'anadahanao ihany reto. Retsiako eo. Tena tsy mampino. Fahagagana marina. Retonareo izay efa niveriko tsy ho isan'ny velona intsony na nanolo-ponenana any Anjoridirany arivo. Tena tsy mampino ka. Izao tokoa ve le hoe tsy misy mahalala izay avoaka ny ampitso. Isy oka izay ho lasa any dia lasa ry Nentoa. Matoa izay menada tonga eto dia ny maharay aman-dreninay anareo fa tsy tonga mba hampatsiaro anareo izay lasa tsy nety. Ranondraraka ireny ranondraraka tsy azo rofana tany aloha tany tsony. Eny anaka mandrosoa ary nareo mandrosoa fa manambaovao lazaina aminareo misy koa zao. Tena androso tokoa moa izany ry Nentoa. Eny ary anaka. Tonga eto nareo menada. Marina fa efa tsy nieritreretiko intsony ny fanary sy tava aminareo kanefa dia tsoriko eto fa efa elanina nenina tamin'ny fomba nitondrako anareo menada efa nisy fotoana nitady anareo ihany saingy Aimberymaina asana filotoana lasay volana vitsivitsy taorian'ny elanareo menada tato trano mantsy dia tratra ny loza famovizana tany amin'ny lalam-pirenena fahafito tany dadatoanareo sy injato lahy matoako ary indrisy fa
maty tsy tsadrano avetrandra samy vadiko injato kosa lasa kile maina mandra-pahafatiny. Andriamanitro, tena lozy zany. Lozy zany. Teo avy ny injehan'ny eritreritro fa nanovako toera-tsy zaka tamin'ny sembana izay sembana ara-boajanahary no nanomezan'Andriamanitra zanaka kile maina ihany koa. Tsy mariny zany ny toa fifandrifian-javatra sy loza vao tonga ihany zany fa raha izay dady tsy mba mitana lahelo na lolo-po taminareo zany mihitsy sa ahoana rinjara? Zany mihitsy ka zay tia mitana alahelo ny toa. Eny may zany aza tsy haiko ny tsy haiky ny heloka vitako taminareo rakizy. Efa miteny aminao zay dary ny toa efa nivalilany zany ary tony tsy nisy reny rehetra reny matoza hita tonga eto. Misaotra indrindra le rakizy ary misaotra. Dia aiza zany zao njato? Izay mianaka rery sisa no ato ry anta sy ry fetra efa samy any tokantranony any ary zara raha mba mitsidika anay miaraka eto. Zany njato indray ao izy ao raha tsy eo mpandrina dia eo ambony fauteuil roulant tsy misy afa-tsy izay ary tsy afaka maleo tena rery amin'izay zavatra tsy maintsy atony akory. Tena mahoneny izany zavatra zandry ny toa kanefa dia ianao rery no avelan'izy menadahy atsoroka n'izany adidy mavesatra zany. Ka atahoana moa na dia izany azy tsy afaka arindraiza fa zanaky ny teny. Aza kivony ny toa aza tao enatra na dia mavesatra aza ny adidinao ary fataro fa na dia eo aza ny kilema no matoa mbola velona sy miaina izy dia mbola misy ilana azy eto tany. Marina izany anaka. Ohatra njara zandriko izao tsy nataony sakana ho azy tsy velatra ny tsy fitoveny amin'ny hafa eny fa na dia sembana hatramin'ny amboaka azy izy motsy anisan'ny matianina amin'ny asa tanana izy ankehitriny. Ary mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana sy fampahafantarana ny firenentsika ny ivelana izy no ireo asa tanany miely sy tian'ny olona. Izany hoe rakizy andraosana eo tantareko ny nenitony lalana ny diavina menadahy na tonga anay ohatra izao. Dia izy eny tokoa rakizy mba tantarao dia izay no zavatra niainanay hatramin'ny alana teto aminareo ny toa. Marina. Tena mamelively amafina ny anatiko mandeha izany fitantaranareo izany rakizy. Izay tokoa ilay hoe aza tositosika ny ondrom-potry fa tsy fantatra izay anao kambana. Raha ny tena marina dia njara zandriko sembana no tena nanavitra ny fiainanay dia ireo talentan'izay tsy no heverina ho zava-dehibe akory no nitarika anay ho amin'ny fiainana ho tsara kokoa. Raha tiany eny toa ampianariko indato dia maramasa zay. Zandry ny toa hoe ahoana hony raha tianao hony dia ho ampianariny njara ny asa tanany njato dia hiara-miasa aminy izy amin'izay tsy hoe tamavesatra ho anao tsony njato fa afaka mampidi-bola ho anareo ny andray tena tiako re zany rakizy tiako mihitsy ary mino afa ho faly njato raha mandrezany hevitrareo zany kanefa ho hainy mora foana ve zany ny toa jereonao fa ny anjara zany hoe ny tanany ilany ihany ny tena miasa mahavita zavatra mahavariana ny maro maika moa fa njato izay ny tongony ihany ny tsy afa mamindra sy mijoro endre rakizy dia efa misaotra an'ireo sahady ano izany tsisy isaorana re zany fa ny tena vaovao lehibe indrindra ho endriny to kanefa niniko aty amin'ny farany vao nolazaina mba tsy hataitranareo ahoana ny eny to dia ny momba andrainareo
Eno mba nanaoana tokoa izay dadana izay ry neny toa vo roa volana izay ny voahan'ny hopitaly fa tratra ny aretim-pony rainareo e ary to mbola raha maso akaiky ny fahasalamany hatramin'izao e tena izany ve ry neny toa momba ny fandidina ny fony ny anarako tany ivelany ry neny toa ka izany misy any dada ary amin'izao fotoana fa izany ho ikarakara sy anao izay asalama azy eto Antananarivo izy monina amin'izao ka kosa ateriko any nareo menada e ka nefa aloha iko anafaingana ny andro no fahitana nareo indray fa hoana nareo izay zaza namenatra azy fahiny ary efa nariny tanteraka aza no tonga hanavitra ny ainy ankehitriny tsy ho taitra izy tsisy an'izany rery neny toa fa tonga mba hanavitra ny ainy tsy hamono azy akory ary anome fitiavan-janaka azy koa izany mihitsy le izy rin-jara Mandro soa tompoko manao any dada zasa aloha sy njara zanakao ihany reto ry dada oay saloy njara nareo tokoa ve reo zay ka eny rery dada zay reto e na eno tamin'ny eny toa izay fa efa eto Antananarivo anao no sady tsy salama dia tonga izay mba hitsidika sy hitsabo anao ihany koa amin'izany tsy fahasalamanao izany saloy ny zanako tokoa reto ary tsy ny fahitako ny ray aminareo hoe malemila dia tsy nino mihitsy aho hoe nareo reo saloy ao izay ry dada efa taona maro lasa izay nilaza tamiko raha lisy anabaviko izay nitoeranareo da fa hoe niala-tsokotsoko tao tokantrandro zareo nareo menada ary tsy hita popoka tsony mandraky tiany androany tena marina izany ry dada kanefa noho ny fitantanan'Andriamanitra dia mbola reto izahay menada vao avy navita amin'ny fianarako tany ivelany aho io izao ary njara kosa dia mpandraraha amina tsena momba ny taozavatra amin'izao fotoana efa ry anaka ny tena hahatongavanay kosa araka ny teneniko anao teo aloha dia satria te hahita an'ilay rainay izahay ary ny faharoa ny faharenesanay anao tsy salama ka rariny sy hitsiny raha aminao raiko izay nahitako masoandro no anomboako ny asa fanasoavana izay ho ataoko amin'ny mpiarabelona amiko dia ny fitsaboana izany andray anaka menatra tanteraka anareo mihitsy fa nareo izay tsy miafika ary nataoko toy ny tsy misy indrindra fa sy herin-jara tonga mba mahatsiaro sy hikarakara ty amin'ny ora farany dadanay ianao ko andraso lorse tsy mendrika anareo araka izy reo zay nikarakaraiko fatratra zareo ara tsy nisy mba nahatsiaro antsony hatrizay narariko eny tokoa fa aiza tokoa izany izao reo vady aman-janakao menatra nany tantara izany aminareo azanaka fa hoany za rery sisany eto baovadiko lasa manao asa madinidinika any ka eto dia te hanentana antsika manam-panahy izay mandreny tantaranay fa nofa mandra tahaka ny olon-drehetra ihany reny semban'ireny ka aoka tsy ho atositosika sy ahelikeliky itsika mpiarabelona
fa afaka ny tsy hoeta mavesatra ho an'ny fianakaviana sy ny firenena izy ireny raha ampitsika sy toanantsika ary omentsika fitiavana. Toa anjara zandriko izay zary fanilo ny tarika anay daho amin'ny fiainana tsara sy lafatra na dia semba nara-batana aza. Natolotra anao teo? Injara zandriko. Asa soratry R. Justin Marc. Novelominy Alain, Ny Rina, Gaston, ny Ony, Falimanana, Ponina. Pandray Veo, Ery John Randebiarivelo, Panatotosa, ny Ony Ramanamsata.